Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faramanapantsika rehefa manatra hatreky alatsinainy efa 9 ny volana jona taona 2024 ity alatsinainy pentekosta moa tsika nefa ary tafaraka teto mofinaina omaly koa dia miarahabanao tratry ny pentekosta omaly ary mirary ny fetanan'ny tompo ny fahasoavan'ny tompany ny herin'ny fanan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy tomponao ny herin'ny fanamasina ny anenika ny fiainanao isan'andro mamakivaky ny asa amandraraza itanterahina dia miarahaba ny isa-tokantrano miarahaba ny isa-pianakaviana isa-batan'olona noho ny pentekosta. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika rehefa koa dia ny bokin'ny Jeremia toko voalohany 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Jeremia toko voalohany 9:20 ka hatramin'ny 7:20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga tamiko indray ny tenin'i Jehovah nanao hoe ry Jeremia, inona izao hitanao izao? Ary za ratsan-kazo mahatsiaro no hitako. Dia hoy Jehovah tamiko, marina ny ahitanao azy fa mahatsiaro aho mba ahatanteraka ny teniko. Ary tonga tamiko fandroana indray ny tenin'i Jehovah nanao hoe inona izao hitanao izao? Ary hoy za vilany mangotraka no hitako ary mitongilana mianatsiny ny vavany. Dia hoy Jehovah tamiko, hiroatra avy any avaratra ny loza anjon'ny mponina rehetra amin'ny tany. Fa indro antsoiko ny firena rehetra amin'ny fanjakana ny avaratra hoy Jehovah. Dia ho tonga izy ka samy ametraka ny seza fiandrianany eo anoloan'ny vavahadin'i Jerosalema avokoa hamelezany mandany rehetra manodidina sy ny tanana rehetra ny Joda. Ary hifandahatra aminy aho noho ny haratsiany rehetra. Dia nahafoizany ahy sy nandoroany didik'azo-manitra ho an'ny andriaman-kafa ary niankofany teo anatrehan'ny asan'ny tanany. Fa ianao kosa dia misikina ary miomana ka lazao aminy izao rehetra andidiko anao izao aza matahotra ireo fandrao hatao kiraiky tahotra eo anatrehany ianao. Indro izaho anao tanàna manda sy andry vy ary mandavarahana mba tsy ho lehon'ny tany rehetra na ny mpanjakan'ny Joda na ny lehibeny na ny mpisorony na ny vahoakany fa hiady aminao ireny nefa tsy haleo anao satria momba anao hamonjy anao Jehovah. Ray masina manao asinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Jeremia mpaminany moa araka ny fatatsika dia naminany ny aharavan'i Jerosalema. Tsy ny faminaniana ny faharavana loatra ny tena zava-dehibe tamin'i Jeremia na dia miresaka an'izany ary Jeremia fa ny fitaomana ny olona hibebaka, fitaomana ny olona hiverina amin'Andriamanitra ary ny tsy fibebahana sy ny hamafisampo ny fanompoan-tsampy dia miteraka faharavana ary zany tsy fibebahan'ny zanak'Israely na tsy ny fibebahan'ny Joda zany nahatonga azy ho babo navelan'Andriamanitra ho babo ary dia faminaniana ny amin'ny fahababoana koa zany ny an'i Jeremia satria faminaniana amin'ny raha tsy mibebaka nareo dia horava izao fiadanana ilibana-reo zao fandriampahalemana ilibana-reo zao everina fahasoavana mivarotra nandeha ny toe-karena nandeha tamin'ny andron'ny Jeremia mpaminany. Saingy tsy ahatra zao Jeremia raha tsy mibebaka ianareo. Ka nanjo moa tsy mibebaka ny Joda dia babo nandritra ny 70 taona. Fa amin'ity andininy toko voalohany ity dia ny 9:20 no hoentina mampahery anao. Fa hiady aminao reny nefa tsy haleo anao satria momba anao hamonjy anao ao Jehovah. Hiady aminao reny nefa tsy haleo anao satria momba anao hamonjy anao Jehovah. Jeremia mpaminany dia fatatsika fa tanora. Hitatsika miteny tamin'Andriamanitra amin'ny diny fahenina manao hoe indrisy Jehovah tompo indro tsy mahay mandahateny fa mbola zaza. Jeremia zany tanora ary sady nieritreritra ny tenany ho tsy mahay mandahateny, nieritreritra ny tenany ho tsy mendrika mihitsy aza manoloana lay antson'Andriamanitra. Dia Andriamanitra no miteny tamana hoe ombanao ataoko mandavaraha iny ianao, ataoko tanàna manda ianao, za no hiaro anao, zao no ombanao.
nisy amerikanina tamin'ny amin'ity taonjato vao lalovantsika faratany taona 5 moa izy namoaka n'ilay publication antsoina hoe David Dunin sy Justin Kruger izy roa reo psychologue dia namoaka lay malaza be satria fantatry ny akamaroantsika lay antsoina hoe effet Dunin Kruger izay tahaka ny azo lefesana ny fihetsika Jeremy mpaminany eto lay effet Dunin Kruger zay hitan'reto psychologue reto dia niainga avy am'lay tovolahy ndray maka namaky banky de rehefa namaky banky izy a dia fantany fa misy caméra ny banky ary dia nieritreritra mihitsy izy hoe tsy ho hitany caméra de rehefa tratra izy de nantsony polisy zany izy lay mpamaky banky de nitenen'ny polisy manao hoe de nanontaniana hoe fa ahoana moa zany nareo ty fa ino ty ataonareo de nanazava lay mpamaky banky zany manao hoe tena tsy nieritreritra mihitsy zay hoe hitan'io caméra io nitarehany ety hoe fa ahoana ka satria zahay dia niositra ranona voasary makirana de mieritreritra hoe tsy mahita anay io caméra io satria miositra ranona voasary makirana zahay satria moa tam'izany fotoana zany nalaza ny hoe ny asana tam'y film izy iny ny hoe ny ranona voasary makirana de azo anoratana fa tsy hita de nieritreritra mihitsy zany nikajy reto mpamaky banky reto de ny hoe miositra ranona voasary makirana de tsy hitan'io caméra io tena miresy lahatra ary de avy am'izay natonga ny David Dunin sy Justin Kruger nitreritra hoe tsy manano ihany reto olona reto fa tena nieritreritra mihitsy izy hoe tsy hita ny caméra izy satria miositra ranona voasary makirana avy amin'io no nipoiran'lay théorie ny effet Dunin Kruger sanatria mety mitovitovy am'reny le hoe rano hoe de hoe ndrano tsy satria zay efa nanao an'izao de lasa rano ny bala mitovitovy am'izany sanatria lay effet Dunin Kruger ary dia rehefa fijerena lay tantara de ny hoe ny ao anatin'ilay izy zany dia nanamaka nanao ataontsika hoe enquête étude psychologique isan-karazany tamina olona maromaro izy roa lahy reto psychologue américaine reto de namoaka karazan-drazana fihitenina feikevitra de tahaka zao manao hoe ny olona ataontsika hoe incompétent na ny olona tsy tena mahay tsara de mandrakariva tsy tena resy lahatra ny amin'ny tsy fahaizany matetika ny olona tsy de mahay loatra hoy ny effet Dunin Kruger de zao tsy resy lahatra ny amin'ny hoe tsy mahay izy ny olona tsy tena havanana de mandrakariva tsy resy lahatra ny maha tsy havanana azy ary tsy vitany hoe tsy resy lahatra ny maha tsy havanana azy izy hoy Kruger sy Dunin fa izao tsy resy lahatra koa izy amin'ny fahaizan'ny olona zany hoe rehefa tsy tena havanana tsara aloha de zao tsy resy lahatra izy hoe tsy mahay fa ny olona koa de zao tsy resy lahatra koa izy hoe mahay ny hafa hoe mahay na dia ny hafa izay ataontsika hoe spécialiste am'lay domaine za de zao tsy maharesy lahatra azy hoe mahay fa eritreretiny hoe tsy mahay ihany izy satria tsy tena manana compétence izy de heveriny fa ny olona manana compétence koa de heveriny hoe tsy tena mahay tsara ary dia hitatsika amin'ny andavanandro zany indrindra moa itony internet zay hitatsika itony de nandray misy article eny misy zavatra kely hitan'ny olona eny de zao heveriny no tena lasa expert am'lay zavatra zay vakiny eo izy ka nandray lasa tsy resy lahatra amin'ny zavatra resahany manam-pahaizana zay tena nianatra lay raha hitatsika matetika mahita an'izany tsika amin'ny génie civil mahita an'izany tsika na médecine ara zany hoe nandray misy olona mamaky publication amin'ny internet izy dimy na ena tahak'izany dia lasa mieritreritra indray izy ho mahay no ny dokotera izay nianatra 5 taona 9 taona ary raha de eritreretra mihitsy le dokotera hoe tsy mahay mihitsy ny dokotera eny tena tsy mahay fa za nijery an'iny tao anaty internet za nanao an'iny satria io lay effet Dunin Kruger
tsy amy lafiny médecine ihany io fa misehatra hatry na théologie koa raha dehibe ny olona amy resaka théologie satria mamaky boky 10 enina ao anatin'ny article vitsivitsy izy de indray heverino hoe tsy mahay le théolojiany na le mopere na le pasteur nefa izy ny olona io nianatra ndritry ny 5 taona 1 taona manomboka maraina parivo ny andro manoratra article mamaky boky manao exposé manao recherche sy ny sisa rehetra de vitany olona miteny tsy de mahay loatra izy ka tsy de tena anina loatra izy zay le effet d'une Kruger lay hoe matetika rehefa io mety mahavoa ny olona rehetra fa tsy hoe ny olona satria mety misy domaine zay mahacompétent anao zany hoe mampahavanana anao fa misy kosa sehatra zay tsy mampahavanana anao ary amin'ny sehatra tsy mampahavanana anao ianao de indray mety mieritreritra manao hoe hainao ry zavatry nefa tsy am'le sehatra mampahavanana anao de manjary lasa mitsara ianao manao hoe ohatrany tsy mahay ry satria tsy tsapanao ny fetranao anatin'ilay izy hitatsika eo andavanandro zany samy hafa am'izay nefa Jérémie mpaminany eto izao tena resy lahatra ny incompétence resy lahatra ny amin'ny hoe tena tsy vitako Andriamanitra io tena tsy haiko io zavatra ampanaovinao ahy io tena tsy tsapako io ary mandrakariva nitohin'ilay effet d'une Kruger de ny hoe mandrakariva ny olona compétent na ny olona indraindray aza ny olona havanana de indraindraindray misalasala ny amin'ny mampahavanana azy mampatsiaro ny tenin'ny Sokraty manao hoe ny zavatra fantatro de zao tsy mahay ninina indraindray ny olona tena havanana indray no matetika misalasala ny amin'ny fahalalana manao hoe ohatran'ny tsy tena azoko antoka anotro zao fa teneniko anao ihany ary dia i Jérémie mpaminany eto de zay mihitsy Jérémie de teny manao hoe za Andriamanitra tena tsy havanana mihitsy aho tsy mahay sady tanora no tsy mahay miteny atsy tsy mahay mitarika za ve no fidinao dia Andriamanitra nameno an'izay lavako malala zava-dehibe eto amin'ny tediny va 9:20 ty zava-dehibe ny ataontsika hoe ny fahafantaratsika ny tenatsika ny fahafantaratsika ny tenatsika ary zay ny asan'ny fanamasina amin'ny fotoana amin'ny Pentecoste ny fanamasina de mampianatra atsika amantatra ny tenatsika handinika ny tenatsika de mahatonga atsika manana fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny ara-panahy fa manana fanetretena koa ampiarabelona amitsika ka mahatonga atsika manaja ny hafa manaja ny fahalalany hafa manaja ny fahendren'ny hafa ary manaja koa ny toerana misy atsika ny fanamasina rehefa malala tsy fanampandrava ny fanamasina tsy fanahy préare ny fanamasina tsy fanahy mpizaozao fa ny fanamasina fanahy ny fanetretena fanahy ny fahazavan-tsaina ary mahatonga ny olona mahafantatra hoe aiza inona ny fanomezam-pahasoavana ny mena ny fanamasina no manome fahazavan-tsaina atsika amantatra ny tenatsika sy ny fanomezam-pahasoavana no men'Andriamanitra atsika zava-dehibe ara ny fanamasina satria ny fanamasina tsy fahazavan-tsaina ihany fa faharesen-dahatra koa mazava ho azy mianatra isika amin'ny fahalalana amin'ny ara-panahy amin'ny ara-tsaina be dehibe ny zavatra fa zao ny mitondra ny reny zavatra be dehibe ny men'Andriamanitra atsika reny de mila fahendrena manao fahalalana be dehibe tsika any amin'ny université eny amin'ny toerana maro samihafa manana expérience na traikefa maro isan-karazany tsika amin'ny fiainatsika satria samy manana an'izay mety ho traikefanana ny avy ny olona rehetra ny antsoina hoe fahendrena de zao ny fahaizanao mitondra ny tenanao sy ny fahaizanao mitondra mitantana ireny fahalalana sy fahazavan-tsaina ireny fahaiza manao no men'Andriamanitra ireny ary mahatonga atsika tsy mireare na manambany ny hafa na manao tsinitsinina ny hafa indray tazantsika misy olona be dehibe maratra any amin'ny toeram-piasana eny an-dakilasy eny amin'ny fiarahamonina eny indraindray maratra noho ny teny mahery indraindray re hoe enao tsy mahay
ohatra ny olona tsy nahita fianarana be dehibe aradray ara le olona mitsara tahaka izany dia tsy hoe mahay be kokory fa mety tsy havanana am'lay domaine na lay sehatra izay hitsarany ny hafa de miteraka ratrapo ananayra de misy olona mihitsy tena simba misy lasa tsy matoko tena tsony anaray mety maratra de miala amin'ny asana miala am'lay sehatra miova sehatra mihitsy afako malala amin'ny alatsinainy maraina ity de mampianatra atsika ny pentekosta mba olo ny fanetretena olo ny fahalemem-panahy olona tsy malaky mitsara olona tsy mihebiheby olona tsy mihevitena ho feno amin'ny fahalalana fa olona kosa manana fanetretena satria manana an'Andriamanitra ary ny olona zay manana zany fanetretena zany no fenon'Andriamanitra ny olona rehefa manana fanetretena ny olona rehefa mahatsiaro mibangy eo anatrehan'Andriamanitra de zao miezaka ary ny olona rehefa mahatsiaro tsy mahay de miezaka ny olona rehefa mahatsiaro manapetra de te hihoatra niny fefiny ary ray Jeremia mpaminany eto de hoy ny tompo taminy fa ianao dia miady aminao ireo olona be dehibe ireo zay mihevitra ny tena no mahay mihevitra ny tena no manan-kery mihevitra ny tena no havanana ny zanak'Israely io fa ianao de izao izy tsy aleo anao reo satria momba anao miavako malala ny fiainana kristianina de fiainana ahatsapana ny fomba an'Andriamanitra ny fiainana kristianina dia fiainana ahatsapany ny mpanompon'Andriamanitra fa momba azy Andriamanitra amin'ny fotoana zay tena ahatsapana hoe reraka zany Andriamanitra amin'ny fotoana ahatsapana hoe to tsy ho vitako totsony Andriamanitra amin'ny fotoana zay tena eritreretanao manao hoe mafy zao Andriamanitra kanefa lay fanamby lay défi lay challenge zay eo anoloanao tsy maintsy atrehanao de tsapanao mihitsy ndray hoe to ilao kivy ahy zany Andriamanitra to tsy ho tratry ty tanjony ty Andriamanitra to tsy ho vity ty ary raha tsy vity ty Andriamanitra ho tsarain'ny olona an'izao ho aratsiny olona tahaka zao satria zao tontolo zao masika zao tontolo zao iome zao tontolo zao tsy hitsitsy de anatin'izany mitazanao de rehefa miantoraka amin'Andriamanitra ianao dia amarin'ny tompo tony teniny tamy Jeremia mpaminany tony manao hoe iady aminao re fa tsy aleo anao satria momba anao hamonjy anao re afako raha misy teny zay haitsika tsenjery de ny tenin'ny tompo tamy Jeremia mpaminany Jeremia 7:30 lay teniny malaza manao hoe antsoia de ho valiko ianao antsoia fa amaly ianao antsoia fa anao zava-mahagaga sarom-patarina zay tsy mbola renao tsy mbola hitanao tenin'ny tompo tamy Jeremia mpaminany ary teneniny tsy tamy Jeremia fa teneniny aminao koa raha ao anatin'ny fanetretena raha ao anatin'ny fanetretena ao anatin'ny tsy firehareana ao anatin'ny tsy fizahozahoana tsy ny fieboebona tsy fitsarana ny hafa fa ao anatin'ny fitenenana tahaka ny Jeremia mpaminany manao hoe indrisy Jehovah tompo zange tsy mahay zange mbola zaza zange tsy manana na inona entina akory ary amin'ny zavatra io de Andriamanitra no teny aminao manao hoe iady aminao reo fa izao tsy aleo anao satria momba anao miantoraka amin'Andriamanitra tsika rehefa ko malala mialohan'ny atorahantsika amin'Andriamanitra tsy miantoraka amin'Andriamanitra mba andesy aloha voalohany indrindra fa miantoraka amin'Andriamanitra satria matsiaro malemy Ndray mantsika miantoraka amin'Andriamanitra mba andresy zany hoe any am'le fahavalontsika ny masotsika fa ny Jeremia mpaminany eto miantoraka amin'Andriamanitra satria tsapany ny tenany zany hoe ny tenany jereny de nanovo hery tao amin'Andriamanitra izy tsy hoe ny fahavalony no jereny de nanovo hery tany amin'Andriamanitra izy tsy zay fa ny tenany no hitany zany hoe miainga avy eo amin'ny fahatsapan'ny tenany no nilany tohana sy hery avy amin'Andriamanitra fa ny fandresena ny fahavalo konsekansa fotsiny ihany vokatra ihany ndray mantsika mivavaka de zao ny masotsika ny amin'ny fahavalontsika de lasa feny fahakalana ny fotsika
hoe mpiteo an'ireo andriamanitra raha vao an'ireo andriamanitra aza sina ninina mitsangana am'ireo andriamanitra aza sina ninina tsolo ataovy ravy ro fahavariko reo andriamanitra ndraindray mivavaka ataotsika izay mety ho hitatsika eo amin'ny salamy ihany za mivavaka izany fa izao tsy zay lay lojika tsy zay tsy lay any amin'ny fahavalonao masonao fa raha izay de manjary maloto fo ianao de manjary lasa tsy mahana fiadanam-po ianao fa izao ao amin'ny tenanao ny masonao voalohany indrindra hoe ity le zavatra miandry ahy manahoana ny tenako marefo azany andriamanitra mijery ny tenako a to manapetra matériellement to tsy afaka manao ninina amin'ny lafiny ara-pitovana ara-tsaina koa atao izao ara-pahasalamana atao izao izay ny mahatonga anao mitoraka amin'andriamanitra andriamanitra no mameno mibanga arak'izay hoentinao mampandresy ilay arak'izay omen'andriamanitra anao hoenti mandresy ilay zavatsarotra ilay fahavalo ilay zava-manahirana raha vo any amin'ny zava-manahirana mantsy ny masontsika raha vo any amin'ny olana mantsy ny masontsika de voalohany indrindra kivysika fa eo ny olana fa tsy any amin'ny olana ny voalohany indrindra fa tsy misy olana tsisy vaolana zany amin'andriamanitra tsisy an'izany amin'andriamanitra tsisy olana tsy azo vahany zany fa izao ny tsy mampivahany olana de zao satria le olana nataotsika ivon'lay zavatra jerena fa tsy lay olana le izy fa isika mihitsy aloha ao amintsika le izy le olana ao anatitsika fa avoakatsika ty ivelany de saribahana fa le olana ao anatitsika aloha avelao van'ny fanan'andriamanitra de zao mivao azy i olana hita maso ravako malala pentekostany andro manome toky anao andriamanitra fa ombanao ny dikany hoe pentekosta de zao ravako malala fahavokarana fentin'ny pentekosta de ventim-pahavokarana teo amin'jiosy ventin'ny fahavokarana ventin'ny fifaliana ventim-bokatra no zany de zao mahazo matoky anao am'ty alatsinainy ny pentekosta ity fa ataon'andriamanitra mahavokatra ny asanao fa mahanetretena mahatokian'andriamanitra esory ny freareana esory eo am-po ny tahotra ny tebiteby ny tahotra ny tsy aomby apetrao amin'andriamanitra zay mety ho fetranao eto eo aminy ny fetranao de izy no mameno anao de manana finoana am'izay rehefa ny oentinao tao amin'andriamanitra io fetranao io tebitebinao io dia manana finoana ny finoana samy hafa ny freareana ny finoana de zao fahatokiana fa andriamanitra ny iado anao fahatokiana fa andriamanitra ny iasa ao anao fahatokiana fa rehefa miteny andriamanitra de tanteraka no zany afatra ao anao ity Jeremia toko voalohany 9:20 ty am'ty alatsinainy ny pentekosta ity hoe iady anao iady aminao manodidina anao misy olana mety ho sedrainao misy zavatrarotra mety ho tazany masonao aza kivy ho Jeremia mpaminany fa izao ombanao andriamanitra mampandresy anao andriamanitra finoana ry havako malala ny tena zava-dehibe ny finoana azay matonga ny tompony teny ny bedy lay ranga tsarotsika tsara filatsaraka ny masika araka ny marika rehefa ny teny tamy Jesosy manao hoe noetiko tany amin'ny mpianatra ao zo olana izao fa tsy hain'le izy fa hoetiko eto aminao sao mba hainao de hoy Jesosy hainao hoe ny zavatra rehetra hainy mino ry havako malala momba anao ny tompo famino aza isan'izay ny sarasara ny amin'ny fitiavan'andriamanitra ny amin'ny herin'andriamanitra fa efa nampitoerin'andriamanitra tao anatinao ny fanahiny satria vita batisy ianao efa nampitoerin'andriamanitra tao anatinao ny fanahiny satria nino ny famelan-keloko nataon'i Jesosy ianao de hoy Paoly amin'ny Romanina 9:9 fa manoatra noho ny mpandresy ianao amin'ny alalan'ilay tianao tsy omen'andriamanitra anao maimaim-pona kovany zavatra rehetra satria ny zanany malalany ary no nomenina monjy anao de aza isan'izay tsy mino fa mino ivavaksika ry havako tompo misaotranao zany am'izao herinandro manomboka izao misaotranao fa omenao toky fa mandresy zahay mandresy satria manana anao mandresy satria efa nametraka ny olanay ny tebitebinay ny fetranay teo ambany fahasoavanao manomboka izay herinandro ao de amarino aminay tompo fa momba anay ianao
mamelahany elokay amin'ny fisalasalanay, amin'ny tsy finoanay. Ataovy mandresy tahaka an' Jesosy zanakao zahay, ary ataovy manana fifaliana sy fiadanam-po. Da io Jesosy ny isan'andronay, da io ny fikasana tsara ty anatinay. Ataovy mahefa anao ny tsara mandrakarivo zahay, ary atody zava-manahirana. Azaveranao ny zava-manahirana any amin'ny zava-manahirana ny masonay fa any aminao Andriamanitra, izay mitoetra tomponay. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen.